Adiny rosy fefany zay ny fotoana nomeny Monsieur Mikael Lamaly tamin'ny fandarana manokana ny fampitafatafany tamin'ny vahoaka malagasy. Adiny rosy fefany dia nandinika tao anatin'ny adiny rosy fefany io tsy nisy na dia ray segondra tena nilazany fototry ny olana tao Madagasikara. Inona ilay fototry ny olana izay efa dradradradraiky teto foana nandritra fotoana maritra hoe nikarana ny olana ao Madagasikara. Rehefa tsy any amin'ny fototry ny olana no ezahanareo vahana, n'inon'inona zavatra kabary teneninao ao dia tsy fandrebirebena ny sain'ny vahoaka fotsiny izany. Fa nandritry ny adiny rosy fefany na ny mpanontany, ireo mpanao gazety nareo atao hoe solontenam-bahoaka, tsy nisy na dia iray aza mba nasahana natsikafina ny hoe inona marina ny toerana misy ny karana eto Madagasikara. Tsy haiko na hoe tapina amin'ny mason'ireo olona ireo na tsentsana ny sofiny, na nisy pression koa tao, efa na nisy consigne hoe aza miresaresaka n'izany karana izany fa manahirana be zany fa tena gaga. Io sujet io nefany rehefa nivoizina teto, za moa isan'ny nivoy eo ny voalohany, dia nanomboka mipetraka tao an-tsain'ny malagasy, nanomboka tonga saina ny malagasy hoe tena zany tokoa kay mola izy. Ny mpanao politika gasy no mifanenjika eto, mifanapongo eto, fa ny karana tsisy mikitika na ny ray ary. Efa nanomboka ny resaka an'io ny mpanao politika ary delona kely efa nanao famakafakana, ny mpanao gazety, ny radio antsiva efa nanao famakafakana, ny amin'ny mur amin'ny publication ny olona efa manomboka miseho matakatra ny olona fa ny karana no ambadika izao rehetrarehetra izao. Fa ilay fitondram-panjakana nomezaka manampina amin'ny vavan'ny sofin'ny olona zany tsy heno an'ilay izy. Dia izay mampalahelo amin'izao fotoana izao. Tsy mety miova mihitsy ilay mpitondra malagasy zany fa na iza eo dia tsy mijery afa-tsy ny tombotsoany izy, n'inon'inona lazainy eo. Izao no teneniko ny Monsieur Mikael, tsaiko tsara mihitsy ianao Monsieur Mikael. Tsy misy olona miakanjo fotsy rahalahy mandeha ao anaty lalana feno fotaka dia hoe ilay fotaka indray no nadio. Fa tsy maintsy ianao miakanjo fotsy no tratran'ny fotaka. Zay ny lojikan-javatra. Inona no tiako tenenina? Rehefa ianao mbola miara-miasa amin'ny franc-maçon, rehefa ianao mbola ny karana no antenainao amin'ny volanao, dia tsy adio mandrakariva ianao, tsy adio mandrakizay mihitsy ianao. Sarotra be io resaka io Zay ny tenenako hoe mampitapy ilay fahefana, mahatonga ny olona tsy raisonne intsony fa lasa mikorotana ny sainy mahita tsirony amin'ilay fahefana, ilay voninahitra hoe atahoran'ny olona zany tompon'ny fahefana zao, zany ho andohandoalehan'ny olona. Dia mahatonga anao hiteny hoe raha mbola tian'ny vahoaka neny anohizako dia manohy ahy raha vao ny olona no miteny an'izay dia efa mahamahino nareo fa hanao raha izy. Zay ilay izy. Zay ny amin'iny. Nisy isan'ny nataitra anahy nisy mopera, tsy haiko avy any Fianaratsoa izy iny, nasana natsikafina ny fambotriam-bahoaka ataon'ireto mpitondra fanjakana mena fahefana, misandoka fahefana reto, ny sénateur, ny député, ny haute cour constitutionnelle, ny haute cour de justice. Million d'ariary isam-bolana ny raisindreo olona ireo. Makarary ny sofininareo raha ho tany saiko tsirairay avy eto. Fa aloha tsy tany saiko, fa aloha samy mieritreritra fotsiny tsika. Fa tonga hatrany amin'ny zato tapitrisany ny vola kirakirain'ny tsirairay avy amin'ireo. Nareo nefa tena ilay lazaina hoe nareo no mpampiasa azy, nareo nefa mitrongo voaomana. Mampalahelo. Raha ohatra ray hoe ny député tsirairay avy raha député tsotra izy dia mandray 35 millions FMG. Dia ny indemnité raisiny 53 millions FMG. Nefa ny mpampianatra
Ny mpampianatra dia zara raha mandray 3 millions FMG isam-bolana. Ny mpampianatra eny amin'ny université mety mandray 10 à 15 millions isam-bolana. Tsy hapahatelo ny karamana député akory zany. Zany ny zava-misy, ny dokotera moa tsy lazaiko intsony. Zany nefa toetrena napetraka tamin'izay fitondrana mifandimby teo. Za tsy milaza ny karaman'ny présidence sy ny ao amin'ny ministera ny gouvernement, tsy milaza zany satria ireo koa vao mainka aloha raha ho tany saina eto. Fa zao no lazaiko anareo vahoaka. Inoy zavatra noteneniny maly. Laza izy fa tsika tsy afaka miala amin'ny mpamatsy vola hozy izy. Zay le teneniny a. Nefa teny an-kianja inona ny zavatra nisy eo, tsy mila vazaha, tsy mila vazaha. Alao amin'ny malagasy amin'izay Madagasikara. Io zany zao mazava ny teniny, tsy afaka miala amin'ireo tsika hozy fa reo mpamatsy vola atsika. Zany hoe reo zany mampandohalika atsika. Reo ny tompon'ny fahefany eto amintsika. Nandritra ny 4 taona Madagasikara niankina tamin'ny mpamatsy vola, Banque mondiale le FMI dia nakaiza daholo reny vola reny. Fa tsy ry zalam-pitatana ihany ve no nigalabona tamin'ireny fa ny malagasy dia tsy nitaty akory na dia faikafaikana euro ary na faikafaikana dollar ary. Zay ve nisy teo. Fa zany ny tianareo tohizina, zay ny tianareo tohizina. Dia hoe aloha tsy ravana ny institution. Fa manjary voasazy tsika, efa voasazy tsika zao tompoko. Efa voasazy ary tsara ho antsika le voasazy. Raha ny tokony izy mba hahafahantsika manana ampo-po, hoe tsy miatehatra amin'ireo. Fa nareo zany a, dia mbola mitovy amin'ile fomba fisainana hatramin'izay ihany. Mbola milelaka amin'ny vazaha foana. Dia izay le teneniko anao teo hoe tsy misy miakanjo fotsy zany rahalahy ka andeha amin'ny ranom-potaka dia le fotaka indray no nadio. Tsy misy fiaraha-miasa amin'ny franc-maçon dia le franc-maçon indray no miteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy miala, tsy misy an'izany. Fa ianao tsy maintsy manaraka ny zavatra taony. Ianao zao manaiky ny fitantanan'ny frantsay, efa milelaka mandrakariva amin'ny frantsay ianao zao. Iza ny ampiasain'ny frantsay, ny karana ny ampiasain'ny frantsay hampandohalika atsika, hanandevo atsika. Dia ekenao. Zany no misy amin'izao. Ka dia mitodika amintsika malagasy a, ady mafy io a. Ady mafy io, tsy mora io. Fa za tsy leo mihitsy mamoaka n'ity sujet ty. Foandro androm-panjakana rehetra budgetivory, tsisy ilavana azy ireo. Fa mitaham-bahoaka fotsiny io. Dia miteny koa hoe alao amafisina ny ady amin'ireo karan'ireo mba maizitsika malagasy mba manao boycott. Manao boycott ny fivarotan'ireo karan'ireo. Raha misy fivarotana amin'ny fanahtsahana amin'ireo ka tantana amin'ny malagasy, andana mirohatra any. Fa aza manaiky intsony andevozin'ireo. Toy izany koa ireo mpivarotra ao amin'ny secteur informel ao Antananarivo, mameno ny tanàna, izay maka tanàna amin'ny karana mampalahelo a. Mivarotra faty antoko ireny olona ireny mba mihinan-kanina fotsiny. Fa kendain'ny karana avy aty ambony izy, ny entana alaina any amin'ny karana tsy maintsy aloha ny vola, aloha ny trosa. Nefa ianao mivarotra faty antoka mba hahafahana mihinan-kanina. Zany hoe tsy ho afaka amin'ny fanandevozan'ny karana mihitsy zany tsika. Karamba misy atomboka amin'izany le tolona raha misy aminareo multimilliardaire ao Madagasikara. Aza petraka fotsiny any amin'ny banky any ny volanareo, ireharehanareo, mananareo. Fa mba meo ireo mpivarotra ireo, meo entan'ireo ivarotany, amaroa mba ahafahany velona fa aza vela andohalika lava amin'ny karana. Le secteur sady efa informel tsy mampidi-bola amin'ny fanjakana, fa mbola manatavy ny karana fotsiny. Fa le olona maha olona azy dia mizaka ny tserany aina, mivarotra faty antoka.